Falmerabantsika tsirairay avy izay manaraka zao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao zao. Saorantsika ny ray izay nanome antsika tombonandro avelomana ahafahana mbola miaino azy indray amin'ity fotoana ity. Jesosy nisy fotoana rehefa nampianatra dia anisy ny laza tao amin'ny olona nampianarina hoe sambatra nono izay nononao sy ny kibo nitondranao. Fa hoy Jesosy hoe sambatra kokoa ny miaino ny tenin'Andriamanitra ary mankatoy izany. Amin'ity androany ity dia manisany no mpiaino mpankatoy ny tenin'Andriamanitra tsika. Efa eo amin'ny fahefa-polo eo zao ny toriteny izay nomeny tompo antsika nandritra zao fandaharana miomana eona amin'Andriamanitra ao zao. Ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra nambara teto izay dia ny tanjona tiana lazaina amintsika tsy hanangana tokom-pivavahana na hanangana fikambanana fa ny ampiomana ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ny ampiomana ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ny tanjona izay napetraky ny tompo aminay dia ny aneo an'i Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny nanirahan'i Jesosy anay dia nitondra n'ilay fahamarinana, hitondra fanafahana ho an'ny olona, hitondra fiainana ho an'ny olona, hitondra famonjena ho an'ny olona. Satria Jesosy ny manafaka, Jesosy ny manome fiainana, Jesosy ny manome famonjena. Fa raha ivelan'i Jesosy, raha tokom-pivavahana, raha fombafomba-pivavahana, raha olombelona nytoriana dia manana ny kilemany sy ny zavatra okianina daholo raha izany. Fa Jesosy no ambara, Jesosy ilay fiainana mandrakizay. Dia tsika tsirairay avy, isaorana antsika tsirairay avy izay manaraka ary misaotra ny amin'ny fampaherezana ataon'ny tsirairay na amin'ny mailaka zany na amin'ny SMS zany na amin'ny antso. Isaorana anareo ny fampaherezana, isaorana anareo ny fitondranam-bavaka, isaorana ny tsirairay avy zany ary isaorantsika ny tompo ho azy ihany ny voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ary isaorana ny tompo fa mahakasika ny tsirairay ny teny izay ambara. Raha manambara an'izao afatra izao izahay araka ny lazaina teo dia tsy misy afa-tsy ny hoe hanambaran'i Jesosy. Ary misy fotoana rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra tsika dia somary entitrentitra ny tenin'Andriamanitra, somary masitsika ny tenin'Andriamanitra, somary vatambatana ny tenin'Andriamanitra. Ary eo ny tia nametrahana kely an'le tiam-piandohana raha mizara an'izao teny izao hoe raha mizara an'izao teny izao izahay ka misy hoe fa ataoko hoe mafimafy ny teny, manindronindrona ny teny, mety misy olona tafotohana tsy faliny amin'ny teny. Ny aty anatinay dia fitiavana ny izarana azy ary tsy hoe ho fanamelohana velively akory. Tsy afaka nameloka an'izanizy zahay. Jesosy rehefa tonga teo amin'ilay vehivavy azo ola-tanana ny jangajanga dia Jesosy nilaza fa tsy manameloka azy ary tsy nomeny ny tompo azany fahefana anameloka izany zay, fa nomeny ny tompo fahefana ho anay dia ny teny ny fahamarinana, ny laza zay fahamarinana ary anambara zay zavatra marina. Amin'izao fotoana ny filazantsara zay toriana dia mampalahelo fa be da be ny zavatra mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tenentsika amin'ny teny frantsay izy dia lasa be da be ny déformé. Zany hoe déformé zany tsy maka lendrika tamin'ny voalohany intsony araka izay atao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa efa mivily le izy ary tsy araka ny atao amin'ny tenin'Andriamanitra, ka ny tenin'Andriamanitra ihany no andraisan'ny olona amin'ny vilianana azy. Fa ny anirahany tompo anay dia ny anala an'izay midéforme zay, zany hoe iréformé, ametraka ilay tenin'Andriamanitra marina ato amin'ny Baiboly. Ka zay mahatonga an'ilay izy hoe raha tiana hiverina amin'ny laoniny ny zavatra anankiray, ohatra hoe raha misy vy anankiray mivilana, tsy azo atao moramora ny amerina an'iny amin'ny laoniny hitsangana, fa tsy maintsy kapohana, tsy maintsy dorana, tsy maintsy tefena mafy mba hiverina ahitsy ilay izy. Dia tahala amin'izay koa tsika ho amin'ny tompo hoe ny tian'ny tompo amintsika dia ao amin'ny lala mahitsy, ao amin'ny lalana mazava, ao amin'ny lalan'ny fahamarinana. Fa betsaka ny zavatra nafafy tamintsika, betsaka ny zavatra nampianarina antsika izay tsy araka ny tenin'Andriamanitra intsony. Ary reny toriteny nomeny tompo antsika ho efa-polo mahery reny dia nomeny tompo reny mba hanitsiana zay diso, hanefena antsika indray, hamerenantsika amin'ny lala marina, fa tsy ho fitsarana olona velivelona ho fanamelohana. Fa izao fotsiny tiana lazaina hoe rehefa mizara ny tenin'Andriamanitra eto dia hoe zavatra araka ny tenin'Andriamanitra, ohatra hoe hoe mitsara sy ny hoe manameloka. Raha mijery izao tsika ato amin'ny Jaona 4, zany hoe ato amin'ny tenin'Andriamanitra izay olona tsy nandeha tamin'ny fahamarinana dia sahan'ny apôstôly mihitsy no nilaza azy hoe tandremo ranony fa zao ny zavatra teneniny, zao ny zavatra ataony ary mitandremy ianao ny amin'ny zavatra ataony. Zany hoe ara-baiboly mihitsy zany. Lazaiko ihany tsy manameloka fa mampitandrina ary mampafantatra hoe zao ny zavatra marina
ary ty nataony ty rahalahy ty na nataony ty rahalabavy ty na nataony ty milaza mpanompon'Andriamanitra ty tandremo fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Ary zay nametrahany Jehovah ray any Ezekela any amin'ny 7:30 any hoe napetraka ianao ho mpitily mba hiteny amin'ny olona zay fahamarinana mba tsy hahatonga azy ho any amin'ny fahaverezana. Dia anjarany avy eo na anaiky izy na tsy. Raisiko ohatra zao ato amin'ny Jaona 4 dia milaza Jaona eo amin'ny 15 hoe nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho nefa Diotrefa izay teo lohany dia tsy mba mandray anay. Zany zao i Jaona dia milaza mazava mihitsy ary anisan'ny hoe tonga dia vantan'ny Jaona mihitsy ny resaka hoe misy izay Diotrefa zay tsy mety handray anay anaparan'ny tenin'Andriamanitra fa tady izy hibodony ny fitoriana, hibodony ny toerana anaparana tenin'Andriamanitra ary tsy mety handray ny hafa izy. Dia lazainy Jaona mazava tsara mihitsy hoe Diotrefa teo lohany dia tsy mba mandray anay. Zany hoe ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe mety ve no miteny zay tsy marina, miteny zay tsy mety, manitsy zay diso. Misy matsy miteny hoe ny anao atao tsara dia aza miteny ny hafa nefa tsy afaka manao an'izay. Raha ny sitraponay, raha ny sitrapoko za manokana dia nipetrapetraka tany an-trano ary tsy nanao ninninona fa za rerina tany an-trano. Fa zao tsy avela ny fanahan'Andriamanitra rehefa Jesosy no nikasika ary nitaona dia tenenin'ny tompo amiko ilay ao amin'ny Isaia 7:15 hoe ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy, ezao tahaka ny anjomara ny fiantsonao aza atao malemy ary ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana. Zany hoe misy fitoriana filazantsara, fanambarana ny famonjena, fanambarana ny fitiavan'i Jesosy, fa itsy andanin'izay koa misy zay fanitsiana zay diso, zay zavatra tsy mety rehetrarehetra ary abiaraka any hoe tsy fanamelohana fa ho fanitsiana zay diso ary afaka atao ihany koa zany. Tsika moa tsy manonona anarana, mbola tsy tariny fanamasina amin'izany tsika fa zay fampianarana diso zavatra tsy mety no tonga dia lazaina avy hatrany mba ho famonjenantsika ary ho fiarovana sy ho fialantsika amin'ny loza zay mananontanyna. Faharoa manaraka an'izay hitantsika ny tao amin'ny Jaona 4 teo dia mijery koa tsika ao amin'ny Timoty 2 ny amin'ny zavatra ny lazain'ny Paoly. Timoty 2 Paoly any amin'ny faran'ny epistiliny izy dia nanafatravatra ny Timoty. Timoty 2:4 dia hoy izy ao amin'ny 4:14 hoe i Aleksandro mpanefi varahana efa nanisy ratsy aby loatra, ny tompo hamaly azy araka ny asany. Tandremo ihany izy iny fa manohatra fatratra ny teninay. Jeremo amin'izany zavatra lazain'ny Timoty. Ny apôstôly zany tsy nitsitsitsitsy zany, tsy niambaamby zany ary tsy nanambitambo zany nandrotsirotsy olona tamin'izay tsy fahamarinana fa tonga dia nilazainy zay zavatra diso, zay zavatra tsy mety ary dia nafaran'ny Paoly mihitsy Timoty hoe tandremo i Aleksandro mpanefi varahana fa nanisy ratsy loatra iny ary tena hoe ny tompony hamaly azy ozy izy tandremo ihany izy iny fa manohatra fatratra ny teninay. Zay zao dia efa milaza koa Paoly any Timoty hoe tandremo ary raha raisitsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao koa zao 14 zao be da be koa no mety azo lazaina hoe i Aleksandro sy ny maro hafa zay mitarika ny olona hivily amin'ny fahamasinana, hivily amin'ny hazo fijaliana, hivily tsy ho amin'ny hazo fijaliana, hivily tsy ho amin'ny fahamasinana, hivily tsy ho amin'ny tahotra an'Andriamanitra, hivily tsy ho amin'ny fandehanana amin'ny fahatsorana sy amin'ny hoe fikatsahana fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, fa lasa mitarika ny olona ho amin'ny filazantsara ny tany, ho amin'ny resaka nofo amin'ny firaisana tsokombakomba amin'ny fahotana amin'ny fitiavana an'izao tontolo zao. Dia napetraka ny tompo zay tahaka ny lazain'ny Paoly ihany koa any amin'ny Filipianina any hoe napetraka ho mpanafatsiny ny filazantsara. Raha amin'ny teny frantsay izy dia hoe défenseur de l'évangile, satria be da be ny lasa manatsatso ny filazantsara, be da be ny lasa mandika vilana ny filazantsara, be da be ny lasa manohatra ny tenin'Andriamanitra, be da be ny fampianaran-diso mandeha ary mahatonga ny olona lasa any amin'ny hevi-diso ka ho any amin'ny fahaverezana. Dia napetraky ny tompo ny mpitily, napetraky ny tompo ny zandriny, ny zanany mba hitory hanambarany fahamarinana ary ho azy rerany voninahitra ny amin'izany. Mahita ihany koa tsika eo ihany Timoty 2 eo amin'ny 7:10 dia mbola niteny olona indray Paoly tato ary ny teniny dia andany tahaka ny aretina miady, isan'ireny Himeneo sy Fileto izay nany tamin'ny marina ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsangana amin'ny maty dia mamadika amin'ny finoan'ny sasany. Nisy an'izany Himeneo sy Fileto zany koa na nakorotana sain'ny mpino
ary laza fa efa lasa ny fitsangana maty ary lasa nikorotana ny mpino avy eo hoe ahoana zany e fa inona ny tena marina dia nahitsy ny Paoly avy hatrany hoe tandremo a fa Himeneo sy Filito Himeneo sy Fileto tsy milaza ny fahamarinana dia niteny Paoly lazainy mihitsy ny marina tsisy fanamelohana mihitsy amin'ireo rehetrarehetra ireo fa fampitandremana sy filazana ny fahamarinana. Zay ny zavatra voambara ato. Ankoatran'izay a mbola milaza koa Paoly any amin'ny epistiliny any misy koa hoe misy an'izay hoe Demas zay koa izy. I Demas ozy izy dia nandao anahy ary lasa lany zao tontolo zao. Hitantsika ihany koa zay Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahafolo fa Demasy efa nandao ahy satria tia izao fiainana zao izy ka lasa nakany Tesalonika. Zany hoe lazainy Paoly daholo zay tsy fahamarinana rehetrarehetra zavatra mihodina tsy araka ny tenin'Andriamanitra rehetra. Zany hoe tiana lazaina amintsika dia izao matoa zay manambara ny teny, matoa zay milaza zay zavatra rehetra voalaza hatramin'izay ka hatreto dia ny tena ao anatinay dia ny ampiomana ny olona ho fiverenan'i Jesosy ary hitandrina ny amin'ny mpampianatra sandoka sy ny mpaminany sandoka sy ny fampianaran-diso rehetra. Irak'izay solotenan'Andriamanitra ilaza amintsika hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Manarak'izay a misy an'izao koa tenin'Andriamanitra ato amin'ny Korintianina voalohany toko 5 hoy Paoly hoe fa aoko ny tsara ny any ivelany tsy ny ao anatiny va no tsarainareo fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Esory aminareo ny mpanao ratsy tao Korito tao dia nisy fahalotona tao, nisy fahotana tao ary tsy navela ny fanahy masina mipetrapetraka Paoly fa tena nanambara ny fahalotona ary izy hoe esory aminareo lay ratsy fa ataoko ahoana ny tsara ny any ivelany fa ny ao anatiny no tsaraiko. Ary Jesosy ary nyteny hoe mitsara marina zany hoe misy zavatra ny fanamasina koa dia ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra ary mahay mamatatra ny zavatra rehetrarehetra. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 2 andininy fahaefatra ambin'ny folo dia hoy izy hoe fa ny olona araka ny nofo ihany dia tsy mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany satria tsy azony satria araka ny fanahy no hamatarana izany fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mamatatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Zany nolazainy ten'Andriamanitra fa iza no mahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy fa izahay manana ny sain'ny Kristy. Zay zavatra zay tia napetraka fanohizana zao fitoriana zao hoe tsy ho fanamelohana velively fa tena hoe fantsiana zay rehetrarehetra tsy mety. Amarana ko azy amin'iny zavatra ifandraisantsika teo iny a Efesianina toko 5 dia milaza maromaro ny Paoly eo amin'ny andininy fa 1:10 hoy Paoly hoe aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra zany fa izay ataony eo amin'ny afina dia mahamenatra na dia milaza azy aza. Zany hoe ny Paoly ihany koa dia nametraka ho an'ny mpino tao Efesianina hoe aza miray tsikombakomba amin'ny ratsinareo, aza manafinafina ny ratsinareo tao Efesosy, aza hodina tsy hita zay zavatra fahotana eo fa hoy Paoly hoe aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra zany. Riavana malala olona va ny ilaiko fitisan'Andriamanitra raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy ho mpanompon'i Kristy. Raha atahotra hoe ho tezitra ranona fa mahery ny zavatra lazaiko, ho tezitra ny ray aman-dreniko, ho tezitra ny ray aman-dreniko mpitandrina, ho anenjika ny olona, ho alan'ny olona satria milaza zavatra mahery, milaza zavatra masika, milaza zavatra manafitohana fa ny zavatra mahatonga antsika izaran'izany teny zany anie dia zao mba hatonga antsika handova amin'ny fiainana mandrakizay, mba hatonga antsika ho tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra rehefa ho avy Jesosy. Fa ataoko ahoana moa raha misy olona eo anoloko eo ka atsala be ny eo aloha eo dia avelako ve izy mbola androso hilatsaka ao anaty atsana? Ny akamaroan'ny olona amin'izao dia andalana makany amin'ny fahaverezana ary hilatsaka any anaty atsana nefa tsika mbola variana ihany amin'ny fiainantsika, tsika mbola variana amin'ny asa fitadiavam-bola sy ny amin'ny resaka fananana ny tany sy fanana vola sy harena fa tsy miteny amin'ilay olona hoe miala amin'ny fahotana, tsy miteny amin'ilay olona hoe mibeba ianareo fa ho avy Jesosy fa safosafontsika ao ilay izy satria tsika lasa ohatra hoe ho tezitra amiko ranon'iny raha hiteny azy ahako.
lasa visy ny olona ao am-piangonana raha ho teneniko mahitsy daholo reo, lasa tsy ho azoko ny karamako isam-bolana satria za professionnel amin'ity fivavahan'ity ary mikarama zao million d'ariary isam-bolana ka tsy maintsy mitandritandrina amin'ny zavatra teneniko fa ho tezitra ny fiangonana, ho tezitra ny birao-piangonana, ho tezitra ny rehetrarehetra ao ka tsy azo karama ntsony avy eo. Zay lefa zavatra misy ary mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra izay natsoan'Andriamanitra ho amin'ny fahamarinana lasa miraitsokombako amin'ny rasy avy eo satria misy an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fa amin'ity androany ity ny tompo tena hoe milaza amintsika tsirairay avy, matoa zaraina ny teny, matoa mahitsy ny zavatra filazana azy, matoa tena ao anatin'ny afo sy ny firetam-pony anambarana azy. Dia mba tiana ny tsirairay avy ike handova amin'ny fiainana mandrakizay, tiana ny tsirairay avy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, tiana ny tsirairay avy tena hoe ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny gejany devoly, ho afaka amin'ny fanadevozany nofo, afaka mizoga apetraky ny olombelona. Zany mahatonga nay hanambaran'izao afatra izao, zany mahatonga nay hanambaran'izao afatra izao ary tsy mitsahatra mandra-pahatenin'i Jesosy hoe mitsahara amin'izay tsy hitsahatra zahay. Fa Jesosy raha teto tany ange ny lavon'ny fariseo Jesosy ny lavon'ny mpanora-dalàna Jesosy ny lavon'ireo judaïsta, reo ataoko hoe reo ao amin'ny resaka judaïsme reo lavon'ireo Jesosy satria nanafotoana azy Jesosy, satria Jesosy nanitsy zay tsy mety, satria Jesosy ny vantana ty amin'izay zavatra teneniny ary Jesosy ny roahana mihitsy tao sinagoga, Jesosy navela tany ambadika tany. Ary ahoako ahoana moa ny roahana sy ny enjehana sy ny ohalan'ny olona raha Jesosy ny mankasitraka ary raha mampiditra olona maro amin'ny vala, ianao koa mety sala amin'izany, be da be mety mankahala anao, be da be mety manenjika anao, be da be mety tsy faly aminao hoe masina loatra, marina loatra, hiakatra velona any an-danitra. Hiakatra velona any an-danitra tonga antsika rehefa mitsoka ny trompetra ny anjely farany ary hitsangana amin'ny maty izay ao amin'ny fasana, izay ninony any Jesosy, izay maty eo amin'ny tompo ary tsika izay velona ho tompo dia hovainy indray am-pimaso ary hiakatra amin'ny tompo. Izany hoe hiakatra velona miaraka amin'ny Jesosy mihitsy ny zanak'Andriamanitra. Dia tiana apetraka amintsika izany hoe famonjena, filazantsara ny famonjena no ambara amintsika. Azotsika fiainana mandrakizay, azotsika fiadanana, azotsika ny lanitra, azotsika ny lanitra. Fa fitiavana ny fitiavana. Ary zay lazainy ten'Andriamanitra hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara satria ho adin'Andriamanitra amiko ny rano izay rehetra manodidina ary hoy ny ten'Andriamanitra ihany koa hoe tsy maintsy mitory ny filazantsara ako fa efa hiraka napetrako ny tompo ako ary tsy menatra ny filazantsara ako fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany. Ary inona ny filazantsara? Ny filazantsara dia i Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nalevina ary nitsangana tamin'ny maty ka rehefa mino azy koa tsika mibebaka miala tanteraka amin'ny fahotana ary tena manaiky ny famonjena nataony teo amin'ny hazo fijaliana, miala amin'izao tontolo izao, miala amin'ny fahotana, miala amin'izay tsy sitrak'Andriamanitra rehetrarehetra, vitantsika ny miala amin'izany satria ny fanamasina ao anatsika ary lasa alatsika ny fahotana, alatsika ny firaisana tsokombakomba amin'ny ratsy, alatsika izao tontolo izao ary izao tontolo izao koa ankahalatsika satria hoy Jesosy hoe raha nankahala izy ho alany koa ianareo. Ary sambatra anareo raha aratsiana sy enjehan'ny olona sy hitenenana izay teny ratsy marary rehetrarehetra hitenenany ianareo tahaka izany koa no nataony tamin'ny mpaminany. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra, lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra. Zany hoe natsoiny Jesosy ahako ho fahazavana ary Jesosy nilaza hoe tsy an'izao tontolo izao ahako tahaka an' Jesosy tsy an'izao tontolo izao fa napetrany amin'izao tontolo izao fanasina sy fahazavana. Dia izaran'izany amintsika ahako ho anao izay natsoiny tompo izaran'ny tenin'Andriamanitra, aza miafokafona, aza matahotra, aza miahotra, aza miraitsokombakomba amin'ny ratsy fa hoy hoe fadio ny fanao ratsy rehetra. Amin'ny Tesalonianina 2:7-4 izy dia milaza hoe izay tsy manaraka an'izao teny izao dia jereo teneno aminay ary aza miaraka aminy akory. Zany hoe ny fiangonana amazay fiangonana azy zay dia natsoina mihitsy hiala amin'ny fomba n'izao tontolo izao ary tokana tanteraka ho an'Andriamanitra. Dia izay ny tena tiana zaraina amintsika hoe ianao izay efa nandray ny antsy ny tompo, aza ataoko nanga,
aza mila sitraka aman'olona fa mila sitraka amin'i Jehovah ray ary ambaro izay marina fa ho famonjena ho an'ny olona zany ho anao izay mety mandany zao teny zao ihany koa ny fanamasina ny hikasika anao atonga anao halala tokoa fa tsy ho faly teny sy anameloka sy anakina sy anaratsy fa tena hoe anambara ny fahamarinana, anambara ny fitiavan'i Jesosy, anambara ny famonjena ary analantsika ao anatin'ny fotaka manrevo ny fahotana, analantsika ao anatin'ny afo araka ny lazain'ny Joda hoe ny sasany esory mihitsy taka manala azy ao anatin'ny afo ary anareo aza vela ho tratra mipetipetina sy ny maloto. Izay ny tinambara amintsika dia ho an'i Jesosy ihany ny voninahitra. Amen.